Fahavatsika. Jehovah Andriamanitra iray io. Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra iray fa mbola nomenao indray izay fotoana tamin'ity an'ity ahafahana hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Tsy tamin'ny herina ny tanjaka raha io fa amin'ny fanahinao irery ihany. Koa dia mankalaza anao izay raha midery anao izay ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao. Ho mangataka aminao izay raha io. Aoka ireny fanahinao masina ny no hiasa aminay amin'ny fahafenona ka izy no hampianatra anay ny teninao. Ataovy ambavako ny teninao raha io, ataovy an-tsaiko, ahaizako mampita izany. Amin'reto vahoaka izay nomenao hiaino ny teninao amin'ny tiany ity. Dia mitenena aminay raha io fa voninkaino izay vahoakanao. Dia mankalaza anao izay Andriamanitra iray midery anao izay ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao. Izay rehetrareto dia mpanota, tsy manana fahamarinana dia kely azy. Eny tsisy marina na dia iray fa Kristy irery ihany no marina. Koa mangataka aminao izay Jesosy io, mangataka aminao izay raha io. Mifona tompony amin'ny elokaisy ny tsy fahamarinana rehetra. Ninona vitanay teo anatrehanao tamin'ity an'io ity dia hifonanay aminao izany. Enina tamin'ny andro lasa aza nisy fahotana vitanay kanefa mbola tsy nifonanay taminao. Na mety hoe eritreretinay tsy fahotana akory ary izany kanefa fahotana eo anatrehanao. Dia eny Andriamanitra mifony izay ny amin'ny elokaisy ny tsy fahamarinana rehetra. Mifony izay raha mety ihany koa ka nanao izay natafitohina olona, nanao izay nampatezitra olona. Mifony izay raha mbola nisy fankahalana taty anatinay nahavinavina. Mifona raha mbola misy filan-dratsy taty anatinay nahavinavina na fifosana. Mifona raha io ny amin'izay mety mbola filalaovan-dratsy ataonay sy ny faharatsiana rehetra. Mamindrafo aminay raha io mamela ny eloka irenao. Ho mangataka aminao izay Jesosy io. Eny manantona anao izay. Hoy ianao Kristy manao hoe izay manantona anao dia tsy mba lavinao no ovinanao vina. Ary hoy ny teninao manambara manao hoe izay mitsotra ny fahotany no ahazo fahamelan-keloka. Fa izay tsy mitsotra kosa ka tsy mahafoy izany dia tsy ahazo fahamelan-keloka. Koa eny Tompo ndreto izay mivavaka eto anatrehanao, mitondra ny elokaisy ny tsy fahamarinana rehetra. Mangataka aminao izay Jesosy io. Diovy amin'ny raha anao izay ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Enoa ny fifonanay Andriamanitra. Enoa ny fibebahanay. Dia mangataka aminao izay Kristy io. Diovy amin'ny raha anao izay ho afam-pahotana. Sasao amin'ny raha anao izay ho afa-keloka. Dia aoka ilay fanahinao mahery Andriamanitra ny asa aminay amin'ny fahafenona. Tanteraka ny sitraponao. Voninahitra ny eo an'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo hatramin'izao koa mandrakizay. Dia aoka ny fiadaranao sy ny fahasoavanao raha aminay tsirairay avy. Aoka ihany koa Jesosy ilay rahanao andrakotra ny fitaovana rehetra izay ampiasainay amin'izao fianarana ny teninao izao na ny tokantrano tsirairay avy ihany. Ndrahanao Kristy aoka andrakotra izany rehetra izany mba tsy hanasitana fahefanana dia kely aza. Ndrahanao ihany koa andrakotra ny tokantrano tsirairay avy Jesosy io mba tsy hanasitana fahefanana dia kely aza. Dia raina ny anaranao Andriamanitra, ankalazaina ny anaranao. Meteza raha efa ny nivavaka ny ianao ny an-danitra. Ny anaran'i Jesosy, alleloia. Amen. Ya, irosarantsika amin'ny fampianarana zany amin'ity an'ity indray. Dia efa nifitiantsika moa zany le lesona farany nataontsika iny zany fa ny zavatra anankiray fotsiny zany tiana alohan'ny dirantsika amin'le lesona resahantsika amin'ity an'ity dia hoe raha rehefa ho avy ny tompo eny amin'ny ranon'ny lanitra amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe ozy izy eo ambony seza fiandrianan'ny voninahiny izy izay hoe arahan'ny anjely rehetra. Alohan'izay zavatra rehetra dia fantatsika fa misy famantarana izay notenenin'i Jesosy manao hoe misy ady, misy filazana ady, misy mosary, misy horohon-tany. Dia hitantsika ao anatin'izany koa ny volana tsy hazava, ny masoandro maizina, ny kintana iraraka amin'ny tany, ny herin'ny lanitra ozongozolona, zany zavatra hita zany alohan'ny fiavian'i Kristy. Ka rehefa ho avy nefa Jesosy Kristy dia ny zavatra hitantsika koa zava-dehibe tao anatiny dia izao hoe anangona ny olom-boafidy izy, andefa ny anjeliny izy, anangona ny olom-boafidiny eran'ny vazan-tany efatra.
ka rehefa manangona ny olombo fidy vazatany efatra izy dia inona ny zavatra mitranga fantatsika fa Jesosy dia aiza Jesosy eo amin'ny voninahiny eo ambony seza fiandriana voninahiny izy no midina zany mandefa ny anjeliny maka ny manangona ny olombo fidy. Ny zavatra misy anefa dia zao ny olombo fidy iny zay akarina iny afaka mihaona amin'ny Kristy amin'ny voninahiny iny tsy afaka mihaona amin'ny Kristy amin'ny voninahiny iny eo zany ny ahitantsika le hoe zay maty eo amin'ny tompo izy no hitsangana aloha ary izay velona izy dia miaraka akarina amin'izy ireo ihaona amin'ny tompo eny amin'ny habakabaky ny lanitra ozy izy ary ho any amin'ny tompo mandrakariva izy zareo io zany hiaraka maty eo amin'ny tompo mitsangana miaraka amin'ireo izay velona amin'ny fotoana io zany hiakatra izy ho any an-danitra. Ny zavatra misy anefa dia zao hoe tsy afaka ihaona amin'ny tompo amin'iny toerana misy azy iny izy zany fa ahoana ny fomba ihaona amin'ny tompo ovana zany izy ovana endrika zany ireo vahoakan'Andriamanitra ireo ahafahany mihaona amin'ny tompo ahafahany manatrika le voninahitr'Andriamanitra satria tsy afaka ihaona mihitsy zany izy. Dia izay mahatonga le hoe ny Baiboly dia miteny mihitsy hoe hafa ny endriky ny any an-danitra zany hoe ny pon'ny lanitra zany dia hafa ny corps zay ny filazana azy amin'ny teny frantsay hoe corps céleste na hoe endriky ny ponina any an-danitra zany dia hafa ihany koa ny corps terrestre zany na ny endriky ny etỳ an-tany ka ianao zany tsika zany raha etỳ an-tany dia zao endrika zao zany nanantsika zao fa rehefa hiakatra zany akarina any amin'ny tombo zany tsika amin'izay fotoana zay dia ovana zany tsika amin'izay fotoana zay zany. Zao ny tenenina azy ato jerentsika kely mikasika an'izay ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:20 no jerentsika zany. Korintianina voalohany toko 5:20 dia zao no lazainy io. Korintianina voalohany toko 5:20 io zany tsika no jerentsika kely zany io. Korintianina voalohany toko 5:20 dia vakitsika ny andininy fahefapolo. Andininy fahefapolo dia inona ny zavatra resahany eo amin'ny andininy fahefapolo. Dia zao ny teneny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tenany any an-danitra azafady ary misy tenany ny any an-danitra ary misy tenany ny etỳ an-tany fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra ary hafa ny an'ny etỳ an-tany. Averiko tsara ilay izy. Ary misy tenany ny any an-danitra ary misy tenany ny etỳ an-tany fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra ary hafa ny voninahitry ny etỳ an-tany. Samy hafa zany ny corps céleste sy ny corps terrestre. Io ny endriky ny any an-danitra sy ny endriky ny etỳ an-tany. Dia toy izany lisy amin'ny andininy 7:20 dia zao no lazainy amin'ny andininy 7:20. Ary toy ny tondrantsika ny endriky ny amin'ny tany azafady ary toy ny tondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no hitondrantsika ny endriky ilay any an-danitra koa. Tsika zany raha teto an-tany dia hoe nitondra ny endriky ny etỳ an-tany dia rehefa tonga ny an-danitra zany tsika dia hitondra indray zany tsika ny endriky ny any an-danitra ihany koa zany. Zay zany lazain'le soratra masina. Dia inona nefa ny endriky ny any an-danitra io dia io ilay antsoina hoe mitafy ny tsy fahalovana zany hoe immortel zany ianao lasa immortel zany ianao. Dia io ihany koa ilay lazain'i Jesosy manao hoe nisy fariseusy mpanorandalàna zany namandrika an'i Jesosy izy ireo nametraka fanontaniana nanao hoe Mosesy nampianatra ozy izy hoe raha misy olona zany manambady lehilahy manambady vehivavy anankiray dia manana rahalahy ataontsika hoe rahalahy betsaka zany io lehilahy io. Dia ozy izy hoe raha ohatra nanambady le vehivavy anankiray iny izy ka zao tsy niteraka tsy nanana taranaka taminy nefa maty izy. Dia ny lalàn'i Mosesy miteny manao hoe dia manambady ny zandriny iray le vehivavy zany mba azony taranaka ho an'ny zokiny. Zay zany no teneny lalàn'i Mosesy. Ny zavatra nifa ozy izy reto fariseusy mpanorandalàna reto zany niteny tamin'i Jesosy dia zao hoe fito mirahalahy izy ireo nefa nozy izy. Nefany le faharoa izy nanambady an'le vehivavy tsy niteraka indray ihany koa zany. Dia voatery indray koa zany le fahatelo nanambady an'le vehivavy nandra-pahatonga ny tany amin'ny fahafito nefa tsisy niteraka izy ireo izy. Tsisy niterana zany nefa vadin'le vehivavy daholo zany izy ireo fa maty daholo izy ireo fa mba lasa vadin'le vehivavy daholo. Dia ahoana raha zany ozy izy? Rehefa tonga ny amin'ny fiainana mandrakizay ozy izy dia izy amin'ireo ary zany no vadiny ozy izy. Izy amin'izy fito mirahalahy ireo no vadiny. Dia ozy Jesosy nanao hoe diso hevitra nareo izy.
fa tsy fantatrareo ny soratra masina ozy izy. Diso hevitra nareo satria tsy fantatrareo ny soratra masina. Dia ozy Jesosy nanao hoe rehefa any an-danitra ozy izy dia tsisy vadiny ireo nandray aza. Fa zao ho tahaky ny anjely ianareo rehefa tonga any an-danitra. Inona zany hoe tahaka anareo? Hitafy le endriky ny lanitra zany tsika rehefa tonga any an-danitra. Hitafy le endriky ny lanitra. Lasa hoe immortel zany. Any zany aza mieritreritra ntsony ianao hoe dia ahoana zany ty vadiko ty zany rehefa tonga any ahy zany dia ahoana zany? Tena mba tiako ankizy ty. Dia ahoana tsy mba afaka manao kala azy tsony azy zany? Any zany tsisy an'izany fisainana ranofo zany tsony ianao tonga any mbola fisainana ranofo dia ahoana zany? Hafa ny fisainan'ny lanitra koa hafa zany rehefa tonga any ianao. Dia io le teneniny eto hoe rehefa tonga zany zay fotoana zay hoe iona amin'i Jesosy eny amin'irony lanitra dia tsy maintsy hovana zany io endrika io anana le endriky ny lanitra zany ianao. Hitafy le tsy fahalovana. Dia izay no teneniny atao amin'ny 5:10 tsika no mijery zany. 5:10 dia izao no teneniny. 5:10 ka hatramin'ny 7:10 dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazaiko ry rahalahy, ny nofo aman-dratsy tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Zany hoe tia nofoko ty zany, le fitafiako ara-nofo ty zany tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ty. Satria manao ahoana? Ity nofoko ty mety maty ihany ty, mety lo ihany ty. Dia tsy mahazo mandova n'ino ty? Tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra zany ty. Dia toy izany, indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hody mandray avokoa izy rehetra, fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany. Io le hoe maneno ny trompetra farany le tenenin' Jesosy hoe amin'ny feon'ny arkanjely ozy amin'ny mpanenona ny trompetra mafy ozy izy. Dia rehefa maneno io trompetra io zany dia amin'io le hoe anangona ny olom-boafidy. Dia araka le teneniny hoe rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra, ovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony ary isika ovana. Ny maty hatsangana tsy ho lo intsony ary isika ovana. Zany hoe ovana endrika vaovao hafa mihitsy zany sika amin'izay fotoana zay. Dia ozy 5:10 hoe fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Zay zany le izy endrika zany. Karaha zao zany ianao zay mitady ry hoe ahoana ary ny tadiavako immortalité, ahoana ary ny mba miezaka rehefa niresantsika kely tetany miezaka ho tanora lalalava dia zao hoe ka atsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia ho azonao zany. Ho azonao zany. Zay ny angatan'Andriamanitra aminao. Sitrak'Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy fa ny havelona azy ny sitrany. Ary izay no nandefasana an'i Jesosy Kristy hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana miandrakizay, hanana fiainana mandrakizay. Raisy Jesosy, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia ho tonga zanak'Andriamanitra ianao dia hitafy any tsy fahalovana io ianao zany. Izay no mikasika an'iny lesona iny zany a, tohizantsika indray zany ary ny lesona Apokalipsia. Dia verina zany tsika atao amin'ny Apokalipsia zany a, vitantsika zany ny teo amin'ilay hoe Apokalipsia ny 9 ka hatramin'ny 9 io zany. Le 9 moa efa niresahantsika zany io le hoe 9 mikasika le hoe alpha sy omega, le hoe voalohany sy farany efa niresahantsika eo, tsy hiditra lalina amin'ny intsony zany tsika. Fa zay zany vitantsika zany amin'le resaka hoe fampidirana zany ny amin'le 9 ka hatramin'ny 9. Fa hiditra zany tsika eto amin'le hoe 9 ka hatramin'ny 20. 9 ka hatramin'ny 20. Inona ny zavatra resahana eto zany? Dia izao ny zavatra resahana eto amin'ny 9 zany hoe tapany faharoa amin'le prologue zany ty jerentsika eto ty zany na le hoe le fampidirana zany. Dia izao no zavatra resahana eto. Vakitsika ny 9 ka hatramin'ny 20 ny anaran'i Jesosy. Izao jaona rahalahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'i Jesosy dia atao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho ka nahare feo mahery teo ivoako toy ny feon'ny trompetra. Nanao hoe izay rehetra hitanao dia soraty eo amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana 7
dia ho an'ny Efesosy sy Smirna sy Pergamos, Tiatira, Sardisy sy Philadelphia ary Laodikia. Dia nitodika aho nizaha ilay feo niteny tamiko, koa rehefa nitodika aho dia nahita fanaovanjiry volamena 7 ary teo afovoan'ny fanaovanjiry dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona. Ny akanjoakanjo lava hatrany amin'ny tongony sady ny sikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, dia tahaka ny oram-panala ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varana manganoano ohatra ilay voadio teo amin'ny fanendrena iny, ary ny feony toy ny firondroan'ny ranobe, ary ny tana kintana 7 teny tanany ankavanana izy, ary ny sabatra maranitra 2 lela nivoaka avy teo am-bavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Ary nahita azy aho dia laviny ankohaka tahaka ny maty teo alohan'ny tongony. Fa izy nanendry ahy tamin'ny tany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra, izao ny voalohany sy farany. Dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay, sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsika. Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny na izay zavatra mbola ho avy rahatr'izay, dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana 7 izay hitanao teny an-tananao ankavanana sy ny fanaovanjiry volamena 7. Ny kintana 7 dia ny anjelin'ny fiangonana 7 ary ny fanaovanjiry 7 dia ny fiangonana 7 izany. Inona no zavatra resahana eto zany? Zavatra resahana eto zany dia zao hoe miresaka aloha Jaona miresaka le hoe zaho izy Jaona rahalana eo namanareo ny amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao Jesosy. Dia atao amin'ny nosy atao hoe Patmos noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Eto zany Jaona efa niresahantsika izy io tamintsika nanao ny fampidirana iny zany, dia efa niresahantsika izy io zany, fa mamitana fotsiny zany zavatra ataontsika eto fotsiny, satria zavatra efa hitantsika daholo ihany zavatra resahana teo. Fantatsika fa noho ny filazanan'i Jesosy noho ny tenin'Andriamanitra dia naninona nogadraina tany Patmos Jaona. Zay no mahatonga azy ilay miteny manao hoe izaho Jaona rahalahinareo namanareo amin'ny fahoriana ny amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'i Jesosy. Namanareo amin'ny fahoriana. Zany hoe tsika zany raha manana fahoriana naory noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy noho ny amin'i Jesosy dia tady dio fa tsy irery ianao. Fa manana namana ry Jaona koa rahalahinao zany namanao mitondra n'izany fahoriana zany. Ary zay vahoaka an'Andriamanitra dia mandalo an'izany avokoa, na enina ny tenao ko ary dia mandalo an'izany avokoa. Tsy maintsy mandalo amin'io zany. Zay ny lalana, satria eo ilay antsonako ihany koa manao hoe mitondra ny hazo fijalian'ny Kristia izany. Dia inona zavatra niresahana teto? Nigadra zany Jaona tao amin'ny nosy Patmo, araka nefa niresahantsika teto. Aiza moa misy an'izany nosy Patmo zany? Dia any Asie Mineure zany no misy anazy io. Zany Asie Mineure zany zay no lazain'ny Baiboly izy hoe Asie Mineure. Fa zany Asie Mineure zany dia any Turquie amin'izao vaninandro misy antsika zao zany misy an'ilay hoe Asie Mineure. Tany zany misy an'ilay hoe noty Patmo nanagadrana-ny Jaona zany. Iza no migadra amin'io, iza no gadraina amin'io toeran'io? Iny toeran'iny zany dia zao hoe teo ambanin'ny fahefan'ny fanjakana Romanina zany le fahefana. Ka tamin'izany période zany fantatsika tsara fa nisy empereur anankiray antsoina hoe Domitian anarany. Ary izy io dia zao nanao ny tena no Andriamanitra zany. Ka rehefa nanao ny tena toenano Andriamanitra izy dia zay mety fivavahana zany ohatrany hoe tahaka ny fivavahana Jios sy ny fivavahana Kristianina. Dia lazainy mihitsy zao mihitsy ny fomba lazany an'ireny olona ireny hoe seza telaozy izy, ireto tsy mino reto ozy izy. Reto tsy mino reto sao fa izy no tokony hivavahana sy tokony hinoana. Dia mba tsy hananan'le reny olona reny influence zany na hoe ahafahany mampita ny idéologiany zany amin'ny manodidina anazy, hoe mba ohatrany hoe ny fivavahana kristianina mba tsy hiparitaka zany, dia zao sakanana amin'ny fomba rehetra. Dia inona zavatra nataony? Nalefa natao sesitany teny amin'ny nosy Patmos zany Jaona. Io ilona io zany eo amin'ny ny habean'le aloha nijereko kely teo, ny habeany zany dia 84 km de long zany sur 3 de large. 84 km zany ny longueurany dia 3 km zany ny largeurany. Ny lava zany 84 km na 420 km dia ny sakany 3 km zany. Dia teo amin'ny ilona io zany Jaona no voagadra zany. Fa ny ankabeazany tena migadra teo moa zany ireo
prisonnier politika ny tena migadra an'io zany tsisy fefy fa ranomasina ny manodidina anao mijery ianao zany de ranomasina ny manodidina anao raha oharina amintsika ohatrany a Madagasikara de azontsika raisina ohatrany hoe Sainte Marie zany no jerena le izy zany Sainte Marie zany eo amin'ny 60 kilomètres eo ny alavany zany fa ty 84 kilomètres fa ataontsika hoe mitovitovy amin'izay zany de tena izy no nigadra tena izy natao sestany de nandritra ny Afrina izy ny teny nandritra ny 2 taona izy ny teny tany amin'ny taona fa 450 izy no niditra teny ary tamin'ny nafatesany Domitien izy no nivoaka teny zany hoe fa 450 taorinan' Jesosy Kristy zany 450 taorinan' Jesosy Kristy izy nigadra teny de fa 450 izy no nivoaka zany de teny zany jaune no janony zavatra hita nefa de zao rehefa toizantsika le vaky teny teo de hozy izy hoe ao amin'ny 110 voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo ao ka nahareo feo mahery teo voako toy ny feon'ny trompetra nanao hoe izay zavatra hitanao de soraty eo amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito de ho any Efesosy, Smirna, Pergamos, Tiatira, Sardis sy Philadelphie ary Laodicea hozy izy voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo ao hozy izy efa niresahantsika kelany izy io tamin'ny lesona farany zany voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo ao hozy izy de inona ny zavatra na voatsindry fanahy azy to zany ka nahareo feo mahery teo voako toy ny feon'ny trompetra ka nanao hoe izay zavatra hitanao de soraty amin'ny boky izy izy ka ampitondrainy amin'ny fiangonana fito izy izy de eto zany de efa misy zavatra précision sady mipetraka zany tamin'ny fotoana iny ny jaune no voatsindry ny fanahy nandraisan'ny ty faminaniana ity zany ty boky ny apokalypsy tamin'ny andron'ny tompo izy izy de mametraka fanontaniana amintsika manao hoe inona ary io andron'ny tompo io zany inona io andron'ny tompo io ny andron'ny tompo de zao hoe raha ny soratra masina no jerena de betsaka zao nefa miteny amiko tsara andron'ny tompo zany ny andro alady zany marina tokoa zany teneninao zany hoe andro alady satria nahoana zay ny lazain'ny eglizy zay ny fampianaran'ny eglizy hoe andron'ny tompo alady fa tsy zay nefa nylazain'ny baiboly fa inona ny andron'ny tompo ny baiboly de rehefa miteny ny andron'ny tompo za tsy teny hoe inona ny andron'ny tompo fa alohantsika no mamaly le izy eo de zao ny teneniny ato amin'ny soratra masina de raisitsika kely le izy fa mbola hoenarantsika io rehefa tonga nyerinantsika de inona ny zavatra resahany ato vakitsika ny Genesis toko faharoa de ny 1:1 inona ny zavatra resahany eo Genesis toko voalohany toko faharoa de ny 1:1 ka hatramin'ny fahatelo de zao ny vaky ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy inona ny lazany an'le hoe andron'ny tompo zany toko faharoa 1:1 ka hatramin'ny fahatelo dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy ary tamin'ny andro fahafito de vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay nataony ary Andriamanitra ny tany andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy ahoana izy izy ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ka de nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy vitan'Andriamanitra tamin'ny andro fahafito zany ny asany zany hoe ny asa nanaovan'ny lanitra sy ny tany de nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy de toy izany 1:7 ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy no tahian'Andriamanitra zany io andro io ary no masinina de inona ny ilazany azy aty amin'ny Exodosy jerentsika kely aty amin'ny Exodosy toko faharoapolo raisitsika kely ny Exodosy toko faharoapolo de zao ny ilazany azy ato amin'ny Exodosy toko faharoapolo de vakitsika ny 19 inona ny ilazany an'io andro fahafito io nitsaharan'Andriamanitra io de zao ny ilazany azy ato amin'ny Exodosy toko faharoapolo 19 mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy io andro fahafito io zany de antsoina hoe andro sabata io andro fahafito io de mety misy ilazany reo ahoana ny tenenao fa io le sabata le ary amin'ny famoronana hoe le andro fahafito andraso aloha fa mbola mitoy le vaky teny fa mbola tsy vita de zao ny toyany ato mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy
enemana no asanao sy anaovanao ny rahanao rehetra fa sabatany Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito. Andro inona hoe andro fahafito. Fa sabatany Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito. Aniza zany le andro fahafito? Aniza le andro fahafito? Andro Jehovahandriamanitra ao, sabatany Jehovahandriamanitra ao. Ka raha miresaka zany ianao hoe andro ny tompo, de inona zany? Andro sabata zany io andro resahana io zany. Andro sabata zany io resahana ito. De teneno miteny amintsika, teneno raha mahita tsika eo anatin'ny soratra masina misy andro hafa voalaza hoe andro ny tompo ankoatran'io andro io, de teneno ino zay andro zay. Fa io ny andro voateny hoe andro ny tompo zany. Io ny andro voateny hoe andro ny tompo amin'ny soratra masina. Averiko tsara izy teo ny 1:10. Fa sabatany Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito. Fa sabatany Jehovahandriamanitra ao izy ny andro fahafito. De toizany eo amin'le 1:12. Fa enemana no nanaovany Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no tain'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no tain'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Ka raha miteny zany izy atao amin'ny Apokalipsy hoe voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo, tsy misy andro hafa zany io. Fa le andro sabata andro fahafito zany io resahana eto io zany. Na voatsindry fanahy jaune zany. De amin'ny andro sabata zany voatsindry ny fanahy jaune no lazaina nanao hoe inona le teny nambarany teo atao amin'ny Apokalipsy toko voalohany verenantsika kely le izy teo zany. De zao ny zavatra teneniny tato. Apokalipsy toko voalohany de vakitsika eo amin'ny 1:10 de ozy izy voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo ao, ka nareo efa mahery teo voko toy ny feon'ny trompetra nanao hoe izay zavatra hitanao de soraty eo amin'ny boky, ka ampitondray ho any fiangonana fito. De ho an'ny Efesosy, Smirna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphie ary Laodikia zany. Ka eo mantsy ny olona raha vao maimaika zany ny teny manao hoe andro ny tompo e, de tonga de avy izy de miteny hoe andro alahady zany. Fa tsika zany tsy miresaka mihitsy hoe inona ny eglizy, tsy mbola tonga any amin'izany resaka zany tsika rehefa miditra amin'ny tantaran'ny fiangonana tsika miditra amin'izay resaka zay. Fa ny zavatra resahana fotsiny zao de hoe Baiboly ny resahantsika hoe inona ny lazain'ny soratra masina mikasika le hoe andro ny tompo. De manazava hoe hoe raha ny Baiboly ny jerena de io ny lazain'ny Baiboly hoe andro ny tompo. Fa sabatany Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito izy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny rahanao rehetra. Fa io andro de nitahin'Andriamanitra ao izy. De eo zany tsika de io zany ny antsoina hoe andro ny tompo zany ny andro sabata izany. De toizantsika ara le lesona zany. Rehefa nahazo an'le teny ary zany ny apôstôly Jaune, de inona no zavatra nasiana nataony, zavatra nasiana nataony de zao hoe hoeto alefao any amin'ny fiangonana fito ny teny zay onomenanao izy. Inona le teny zay nomenana azy io? De ty fanambarany Jesosy Kristy ty zany teny io. Zany hoe lettre ouverte zany ty alefany amin'ny fiangonana fito izy. Taratasy misokatra zany alefany amin'ny fiangonana fito zany. Ka eto zany ny zavatra misy de zao. Raha miresaka zany hoe fiangonana fito ty, de efa nianaritsika zany teto mikasika le resaka hoe isa fito. Inona moa ny atao hoe isa fito? De isa fito de hoe isa amin'ny fahafenona zany. Na ihany koa hoe isan'ny fahatanterahana. Ka raha nalefa ho an'ny fiangonana fito io tamin'izay fotoana zay, ao ny hoe Efesosy, vakitsika tsara izy teo, izy adolo ireo fiangonana teo de hoe Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardis, Philadelphie, Laodikia. Nalefa tamin'ireo zany le afatra zany. Ireo fiangonanareo nefa aiza ihany koa misy an'ireo, any Asia Mineura ihany koa misy an'ireo fiangonanareo zany. Tsy lavitra ny Patmos koa zany misy an'ireo fiangonanareo. De any zany ny andefasana le afatra reo zany. Reo nefa ny zavatra mita de zao hoe tsy teo amin'ny territoiran'ny Israely nisy an'ireo toeranareo, fa tany amin'ny territoire païen zany. Arytsika tsy teo amin'ny tanin'ny Israely zany no nisy an'ireo fiangonanareo.
fa taty amin'ny tanin'ny jentilisa zany hoe fiangonana taty amin'ny tanin'ny jentilisa zany nisy an'ireo fiangonana zay nalefasana an'ireo afatra reo. Ny afatra nefa zay nomena an'ireo fiangonana reo dia zao hoe nisy afatra nomena tandrify azy ireo tamin'izany vanim-potoana izany kanefa kosany dia zao hoe misy faminaniana zay nomena ho amintsika fiangonana amin'izao vaninandro misy iainantsika zao ka ny lesona zay nomeny Jesosy ireo tamin'izany dia zao hoe efa symbole na tandindona ihany koa ny zavatra zay iainantsika zany amin'izao fotoana zao ka ny taratasy zay nomeny Jesosy azy ireo dia zao mifandray ihany koa amin'ny fiainantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Fa tsy hoe ty boky ny apokalipsy ity dia zao hoe natokana ho an'ny fiangonana tamin'izany vanim-potoana zany eny nalefa ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra amin'izao fotoana zao satria zay nge le zavatra vao manokatra amin'ny boky ny apokalipsy no dia inona ny zavatra teneniny. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Raha kristianina ianao mpanompon'ny Kristy ianao sa tsy mpanompon'ny Kristy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Donc ianao zany tandrifin'izay afatra zay zany ianao. Alefany amin'ny fiangonana zany io afatra io. Dia ahoana izy eo amin'ilay 120 teo? Izay zavatra hitanao dia soraty ao amin'ny boky ka ampitondrainy amin'ny fiangonana 7 izy. Izay zavatra hitanao inona zany ny zavatra hitan'ny Jaona kasika ny boky ny apokalipsy tato. Ampitondrainy amin'ny fiangonana 7 zay. Dia toy izany le izy aty amin'ny 7:20. Zao ny teneny eo amin'ny 7:20. Raha miteny izy eo amin'ny 1:20 nanao hoe izay zavatra hitanao dia soraty eo amin'ny boky ka ampitondray ho amin'ny fiangonana 7. Dia aty amin'ny 7:20 izy dia mbola tenenina koa soraty izay zavatra efa hitanao na zay zavatra ankehitriny na zay zavatra mbola ho avy rahatra izay. Zany hoe ny ty fanambarana ty zany zay alefa zany dia zao mikasika an'iny izy ty. Mikasika ny zavatra lasa zany izy ty zay soratana amin'ny zavatra alefany amin'ny fiangonana ty. Mikasika ny zavatra ankehitriny ary mikasika ny zavatra ho avy. Tamin'ny andron'ny Jaona zany rehefa nalefa ty taratasy ty zany tany amin'ny hoe soraty zany hoe nalefa natao taratasy eny amin'ny fiangonana izy rehefa nasiana ny soratana izy dia nisy zavatra zany tantara efa lasa ny soratana atao zany. Nisy zavatra ny ainan'ny Jaona tamin'ny androny ny soratana atao, zavatra mitranga amin'ny andron'ny Jaona. Fa nisy zavatra koa ny soratana atao mbola amin'ny zavatra ho avy. Zay soratana atao zany zay mahatonga izy hoe le afatra ho an'ny fiangonana 7 zany tsy mijanona ihany ho an'le fiangonana zay nisy tamin'izay vanim-potoana zay fa nosoratana ihany koa amin'ny fiangonana zay mbola ho avy. Ny soratana ihany koa zany amin'ny fiangonana zay mbola ho avy ihany koa zany zavatra zay voasoratra dia na amintsika amin'izao fotoana zao zany zao hoe zay voalazan'ny Jaona zany hoe soratana any amin'ny fiangonana dia efa nisy tanteraka satria Jaona efa taon-jato maro Jaona no maty, efa millénaire zay Jaona no maty. Dia tsika zany amin'izao vanim-potoana zao zany satria efa mihoatra ny tsika zao efa 2000 ans après ny 2000 taona tarihinan'i Jesosy Kristy. Nefa ry Jaona zavatra voataona vitsivitsy taorianan'i Jesosy Kristy fotsiny. Zany hoe Jaona niaraka tamin'i Jesosy moa zany fa ny fiangonana reto zany taona vitsivitsy fotsiny taorianan'i Jesosy Kristy. Dia reo zavatra voasoratra reo zany efa nisy tanteraka ihany koa zany taorianan'ny Jaona zany dia efa nisy tanteraka ny zavatra voalazan'ny Jaona. Dia amintsika amin'izao fotoana izao efa lasa ihany koa zany zay zavatra zay. Dia amintsika amin'izao fotoana izao nefa misy tanteraka ihany koa amin'izao vaninandro iainantsika zao zany ny tenenin'ny Jaona. Ary ihany koa nefa mbola misy andrasantsika mbola tsy tanteraka. Ohatra anankiray fotsiny zao zavatra efa niresantsika teo dia hoe ho avy Jesosy. Ga zany efa tanteraka. Mbola andrasantsika zany hoe mbola zavatra ho avy zany. Dia zay mbola misy zavatra ho avy andrasana zany le mbola misy zavatra ho avy ihany koa zany zay nambaran'ny Jaona zany fa zay hoe mila fatarin'ny Eglizy zany io. Satria zay le afatra nomena azy koa soraty zay zavatra efa hitanao na zay zavatra ankehitriny na zay zavatra mbola ho avy rahatry izay ozy izy. Dia toy izany le vaky teny 1:20 dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana 7 zay hitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovan-jiry volamena 7.
ny kitana fito dia ny anjelin'ny fiangonana fito ary ny fanaovanjiry fito dia ny fiangonana fito. Zany hoe ny zavatra miafina ny amin'ny fiangonana zany. Sorato izy dia alefa ho any amin'ny fiangonana zay zavatra zay. Zay zany ny zavatra hoentsika amin'izao fotoana zao. Io zany ny zavatra hita nomenantsika zany amin'izao fotoana izao zany. Dia inona ihany koa nefa no zavatra hitantsika eo anatin'izay dia zao ihany koa ny voasoratra. Rehefa satria eo ilay fahitana ny amin'ny zanak'olona zany satria rehefa voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo izy dia nahita ilay fahitana nisy an'ilay feon-teny tao ivohony araka lentsika teo amin'ny 1:10 voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo ka nare feo mahery teo ivohoko toy ny feon'ny trompetra hozy izy. Dia 1:12 dia toy izany dia nitodika eo izay ilay feon'ny teny tamiko ko raha nitodika eo dia nahita fanaovanjiry volamena fito. Ilay fanaovanjiry volamena fito hozy izy ary teo ivoan'ny fanaovanjiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona hozy izy. Ny akanjoakanjo lavatra ny tongony sady ny fisikina-bolamena teo amin'ny tratrany. Efa nresahantsika izy io manambara an' Jesosy Kristy. Efa nresahantsika lava izy io zay mahatonga hoe tsy dia hoe verina loatra amin'io. Fa ny zavatra resahako eto fotsiny dia nahita zanak'olona hozy izy teo anivon'ny fanaovanjiry volamena fito. Raha vao miresaka ianao hoe fanaovanjiry volamena zany, aiza ny toerana misy an'izany fanaovanjiry volamena zany? Dia maneho ny tempoly any an-danitra zany io. Maneho an' Jesosy eo amin'ny voninahiny zany io, maneho an' Jesosy eo amin'ny tempolin'Andriamanitra zany io, eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra zany. Eo anivon'ny fanaovanjiry volamena fito dia tsy vitan'izay fa mbola toy izany le vaky teny. Ary teo afovoan'ny fanaovanjiry dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona ny akanjoakanjo lavatra any amin'ny tongony sady ny sikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. Iza ny manao an'izany akanjo fisikinam-bolamena eo amin'ny tratrany zany? Ny mpisorona be ny manao an'izany akanjo fisikinam-bolamena eo amin'ny tratrany zany. Io le hoe pectoral. Ny mpisorona be ny manao an'izany. Jesosy Kristy fa nyresahantsika teto, Jesosy Kristy mpisorona be atsika izy. Mifona ao atsika any an-danitra zay ny asan'i Jesosy Kristy. Dia tonga dia efa nianatra izay tsika dia maneho an'i Kristy ty zavatra resahany eto ty. Ary mba afantarantsika ihany koa hoe maneho an'i Kristy dia zao mbola teneniny eo amin'ilay andininy vakitsika ny 1:17 dia zao ny teneniny ary raha nahita azy eo dia laviny akohoka tahaka ny maty teo alohan'ny tongony fa izy nanendry ahy tamin'ny tanana ankavanana ka nanao hoe aza matahotra. Izao ny voalohany sy ny farany dia ilay velona efa maty eo nefa indry velona mandrakizay sady manana fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsika. Ahoana ozy izy teo? Aza matahotra, izao ny voalohany sy farany. Efa nianarantsika izy io Kristy ihany koa ny voalohany sy farany. Aty amin'ny farany Apokalipsy 2:20 tsika manazava an'izy hoe iza moa voalohany sy farany dia hoe Jesosy Kristy io. Dia toy izany le vaky teny dia ilay velona efa maty eo nefa indry velona mandrakizay. Iza nefa maty nefa velona? Kristy nge le maty nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Maty nalevona tao am-pasana tao akibon'ny tany izy 3 andro sy 3 alina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Nitsangana tamin'ny maty. Ary tao aorian'ny fitsanganany tamin'ny maty dia zao niakatra any an-danitra nipetraka eo kavanan'Andriamanitra iray. Mifona ho atsika eo anatrehan'Andriamanitra iray. Manambara an' Jesosy Kristy nge io. Nefa maty nefa velona indray Jesosy Kristy. Jesosy le antsoina tsy eo ihany tsika miteny anazy eo amin'ny Apokalipsy ihany tsika miteny anazy. Jesosy ihany koa le antsoina hoe lehilahy matohan'ny maty ozy izy satria izy ny voalohany. Izy zany ny voalohany. Lehilahy matohan'ny maty ozy izy. Eo amin'ny Apokalipsy 2:1 io ihany tsika no miteny an'izay izy. Eo amin'ilay 1:5 inona ny teneny eo amin'ny 1:5 eo? Dia zao ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjakany tany. Izy le lahy matoa amin'ny maty, le premier-né des morts ozy izy. Dia Jesosy ny santatra zay mahatonga izy hoe raha ohatra ka tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy dia foana nge ny fanantenantsika. Foana ny fanantenantsika satria nahoana? Ka ny maty ara tsy hitsangana ko inona moa ny inonan'i Jesosy zany? Fa Kristy izy ny voalohany
lamatoany maty. Izy zany ny santatry ny ambava rano zehetra mbola ho avy rehetrarehetra santatra rehetrarehetra zay mbola ho avy io zany. Ka tsy maintsy Kristy aloha no maty satria nahoana? Zao ny voasoratra ny amin'ny Kristy. Jerentsika kely aty amin'ny Korintianina voalohany toko 5:20. Korintianina voalohany a toko 5:20 jerentsika kely zay. Korintianina voalohany a toko 5:20. Korintianina voalohany a toko 5:20 dia vakitsika ny andinin'ny 7 sy ny 4. Ny apôstôly Paoly zany no miresaka miresaka an' Jesosy ny amin'ny hoe fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty. Dia zao ny zavatra tenenin'ny apôstôly Paoly ato. Fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilain'ny raisiko. Zany hoe fampianarana ny raisin'ny apôstôly Paoly zany dia natolotro antsika zavatra voalohany indrindra zany tokony ho raisitsika ihany koa zany. Fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilain'ny raisiko dia izao: Kristy maty no ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro 7 araka ny soratra masina. Averiko tsara. Fa natolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra zay ilain'ny raisiko dia izao: Kristy maty no ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro 7 araka ny soratra masina. Kristy maty no ny fahotantsika. Inona ny nahafatesan'i Kristy? No ny fahotantsika. Nitondra ny fahotantsika izy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary nalevina sy nitsangana tamin'ny andro 7 araka ny soratra masina. Raha maty zany Kristy dia no ny fahotantsika araka ny soratra masina zay, satria izay ny voasoratra. Raha nalevina Kristy sy nitsangana araka ny soratra masina ihany koa ny nilevenan'i Jesosy sy ny nitsanganan'i Kristy. Ka zay zany le hevitra hoe ny hevitry ny fahafatesan'i Kristy zany dia zao: famonjena ho an'izao tontolo izao. Ny nilevenan'i Kristy dia zao famantarana. Satria io le zavatra teneniny teo hoe vakita kely izy teo. Ahoana izy teo le amin'ny 4:4 dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro 7 araka ny soratra masina. Eo le hoe ny nilevenan'i Jesosy dia famantarana fa izy koa le tena Kristy araka ny soratra masina. Satria voatenin'ny soratra masina hoe Kristy dia maninona? Tao an-kibon'ny tany 3 andro sy ateloana alina. Ary nitsangana tamin'ny andro 7 izy. Eo zany famantarana lehibe amantarana hoe iza le Kristy. Ka tsika nianatra teto miresaka le hoe isy Kristy sandoka, isy mpaminany sandoka. Ilaza anao hoe indro aty Kristy, indro ary Kristy, aza mino ianareo, aza makany ianareo. Isy mpaminany sandoka hozy izy, anao famantarana lehibe sy fahagagana. Eny ka na ny olom-boafidy azy dia ho fitahany. Ka raha ianao zany tsy malala hoe iza le Kristy voasoratra araka ny soratra masina, dia tratra ny fampianaran-diso ihany koa, tratra ny famantarana ihany koa anao zay hoentin'ireny mpaminany sandoka ireny zany. Ino Jesosy zay tsy voalaza ny soratra masina? Satria dia miteny amintsika mihitsy fa maro ny fiangonana zay milaza, manambara fa Jesosy Kristy dia tsy nahazo 3 andro 3 alina teo an-kibon'ny tany. Maro no milaza an'izany. Maro no milaza an'izany. Nefa Jesosy tenany mihitsy no niteny. Inona ny zavatra nitenen'i Jesosy tenany? Matthieu 12:12 jerentsika kely zay zavatra zay. Matthieu 12:12 dia vakitsika ny 9:30. Matthieu 12:12 dia ny 9:30 dia zao no teneniny ato. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe: mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy hisy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona-paminany. Tsy hisy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona-paminany. Fa tahaka ny toeran'i Jona
atelonandro sy atelon'alina ao akibon'ny hazan-drano lehibe dia toy izany no itoeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelon'alina ao akibon'ny tany. Tahaka ny toeran'ny Jona izy atelonandro sy atelon'alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe dia toy izany no itoeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelon'alina ao akibon'ny tany. Jesosy mihitsy no miteny an'io dia vitany misy mitonony mihitsy fa ngahy dia voatery arabaky teny ohatr'izany fa ngahy dia arabaky teny ohatr'izany dia ataovy ohatr'izany no finoantsikako. Jesosy no miteny dia miverina amin'ilay tenin'ny apôstôly Petera indramiko ilay tenin'ny apôstôly Petera iza ny tokony hoenoina ianao sa Andriamanitra. Izany nataon'ny apôstôly Petera tamin'ny fariseo sy mpanorandalàna. Rehefa niteny izy nareo efa lazaina tsy hitory amin'izany Jesosy zany fa fenoanareo an'izany fivavahana zany Jerosalema ray manontolo fenoanareo an'izany. Dia izaho koa miteny an'izany eto raha sakananareo amin'izany fa ngahy voatery mahazo an'izany mahazo 3 andro 3 alina sy 3 andro 3 alina zany akibon'ny tany. Dia izao koa ny avaliko an'izay fa iza ny tokony henoina ianao sa Andriamanitra ianao sa Kristy dia mialatsiny aminao fa tsisy valerany izany teninao zany fa ny tenin'i Jesosy no meko valera satria izy ny tompo sy mpamonjy fa tsy ianao. Rehefa tsino anao dia anjaranao zay fa tsika eto mandinika soratra masina mantatra manao hoe ahoana nambaran'ny soratra masina mikasika an'izany zavatra izany. Fa tahaka ny toeran'ny Jona atelonandro sy 3 alina tao akibon'ny hazan-drano lehibe dia tahaka izany koa ny toeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelon'alina tao akibon'ny tany. Ny zavatra ho jerentsika eto mikasika an'izay dia sao hoe tanteraka arabe izay zavatra izay tokoa arabaky teny. Ahoana izay zavatra dia mbola ianarantsika eto izay fa tsy afaka hiteny fotsiny tsika ataontsika tsisy pirofo eto ilay izy manao valo biraingina fotsiny tsika ngahy dia voatery mahazo an'izany nga atao fahatany ohatr'izany izy ity fa proveo ilay izy baiboly dia izay no jerentsika eto jerytsika hoe ahoana ara-baiboly ny fahatanterahana izay zavatra izay dia manasa anao anaraka an'izao fampianarana izao dia tonga amin'izay fampianarana izay tsika rehefa haneriana any hijeren'izay zavatra izay zany. Fa zao zany ilay izy hoe ny nahafatesan'i Kristy araka ny nambara teo dia izao hoe famonjena ho an'izao tontolo izao ny nahafatesan'i Kristy araka ny soratra masina hozy izy ny nilevenany sy nitsanganana hozy izy dia izao araka ny soratra masina hozy izy zany hoe famantarana zany io hoe iza moa ilay Kristy. 4 andro Jesosy tao akibon'ny tany 3 andro sy 3 alina hozy izy fa raha tsy nitsangana tao Jesosy dia izao foana ny finoantsika hozy izy ary na ny fitoriana azy dia zava-poana hozy izy. Hozy izy ny apôstôly Korintianina 1:5 izy miteny an'izay jerentsika. Korintianina 1:5 dia vakintsika ny 9:12 sy ny katramin'ny 4:12. Korintianina 1:5 ny 9:12 katramin'ny 4:12 dia izao ny zavatra resahany ato. Mirasika mikasika ny fitsanganana maty io satria io ny resahantsika teo hoe izy ilay efa maty nefa velona indray hozy izy. Izy ilay efa maty nefa velona indray dia lazaina ihany koa fa hoe izy lehilahy matohan'ny maty. Dia eto izy teneniny tsara ilay izy eo amin'ny 9:12 ka hatramin'ny 4:12 raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty ahoana no ilazany sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganana amin'ny maty. Fa raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty na dia Kristy aza dia tsy nitsangana ary raha tsy nitsangana Kristy dia foana ny toro-teninay ary foana koa ny finoanareo izy. Raha tsy nitsangana Kristy dia foana ny toro-teninay ary foana ny finoanareo izy. Fa zao nitsangana Kristy zany hoe fampiorenana ny finoana zany ilay fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Mampiorina ny finoantsika hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty mipetraka eo ankavanana indray mifona ho antsika amin'izao finoana izany. Aoka tsika tsy anao nitahaka ny Thomas manao hoe raha tsy hitako mihitsy ny tanan'iny vola mifatsihana na ny lanyvoany izay n'ilay fonina iny tsy ino ahy fa hozy Jesosy manao hoe sambatra izay tsy nahita nefa mino manana finoana. Ny finoanao no avonjy anao izy izy. Velona Kristy any an-danitra any, alleloia, velona Kristy any an-danitra any. Ary fitsanganan'i Kristy io andro inona io andro nitsangana tamin'ny andro fahatelo Jesosy Kristy fa inona koa io andro itsanganan'i Kristy mbola fanontaniana anankiray koa zay mbola hovalika etsika eto koa zany io andro inona nitsanganana io. Tonga dia efa misy mamaly koa zao andro alahady io.
dia normalina be oa zany satria zay ny fampianaran'ny eglizy, zay ny fampianaran'ny ankamaroan'ny fiangonana zany. Fa tsika tsy mamaly ohatr'izany fotsiny, fa ato ny jerentsika. Inona ny tenenin'ny soratra masina? Raha mitenan'izay ny atao amin'ny soratra masina manao hoe andro alahady io, tsy miady hevitra amin'izay tsika. Fa raha tsy andro alahady kosa io, dia izay no rahantsika izay voasoratra ihany no rahantsika. Inona ny tenenin'ny soratra masina nitsanganan'i Jesosy, dia izay no rahantsika zany. Izay no rahantsika zany. Ka zao zany lizy dia zao hoe vitantsika zany mikasika any amin'iny fampidirana iny zany. Dia nylesitsika manarana zany zao, miresitsika manaraka zany zao dia hoe hiditra amin'ny fiangonana fito zany tsika. Ka rehefa hiditra amin'ny fiangonana fito zany tsika, dia hiresaka ny tantaran'ny fiangonana zany tsika. Nanomboka tamin'ny fiangonana apostolika zany, mandrapatonga amin'ny fiangonana amin'izao fotoana zao zany no resahantsika amin'ny fiangonana fito io. Satria sorato izy. Izay zavatra hitanao raritra zay sy ankehitriny ary no avy izy. Sorato izy zavatra hitanao hatrizay fa tsy hoe raritra zay. Sorato izy zavatra hitanao hatrizay ankehitriny ary no avy. Zany hoe ny lasa ankehitriny ary no avy dia resahantsika zany ny tantaran'ny fiangonana. Iresaka tsy zany ny tantaran'ny fiangonana koa mikasika ny fiangonana fito io zany, fiangonana izay nisy hatramin'ny nanomboka tamin'ny fiangonana apostolika hatramin'izao vaninandro iainantsika zao. Iresaka ihany koa tsika angamba tsy vitan'izay satria ny Israely ihany koa dia lazaina ihany fa fiangonana. Donc miresaka ihany koa zany tsika ny tantaran'ny Israely ihany koa zany no resahantsika ihany koa zany anatin'izany ihany koa zany. Hatrizay ankehitriny ary no avy. Dia inona koa ny zavatra hitantsika eo anatin'izay zany? Mikasika ny fankasitrahana ny fiangonana. Misy zavatra resahana io mikasika ny zavatra tsy nentina ataon'ny fiangonana. Zany hoe teny levilevy no teneniny zany, sy teny marary, teny entitra, fananarana, misy teny fananarana zany io. Ary farany zany dia manolo-tsaina ihany koa Jesosy hoe zao ny torohevitra omeko anao. Manoro hevitra zany Jesosy. Ka anjarantsika zany mandray an'izay tenin'ny Kristy zay satria le teny izay nomena dia zao ho an'ny fiangonana fito. Raha miteny ianao fiangonana fito dia fiangonana amin'ny fahafenoana zany io resahana eto. Ka ao re tsika tsy ho faly fotsiny rehefa mahazo hoe fankasitrahana. Ka rehefa tonga ny teny fananarana na teny entitra izay tenenin'ny Kristy dia ho tezitra tsika ianao hoe izany dia fahakalana fiangonana zany, fa tsy izany mihitsy ny tandron'ity fampianarana ity hoe andeha hakalan-dranona na tsy izany ny tandrony. Ny tandron'ity fampianarana ity zao fampafantarana antsika ny teny izay nomeny Jesosy antsika. Dia mandray lesona antsika mikasika an'izay zavatra zay hoe inona ny tsy mety zany, inona ny tokony hovatsika amin'ny toetrantsika satria misy fananarana nomeny Jesosy ary misy torohevitra hialana amin'izay zavatra tsy mety. Satria tsy misy tanteraka tsika na dia iray aza. Dia amin'ny heriny zany tsika dia manomboka miditra ny fiangonana fito zany tsika, tapitra ny fotoanantsika tamin'ny tean'io ity. Isaorantsika ny Tompo izay zavatra voaresantsika teo izay, dia raina ny Tompo hivavaka tsika ary dia manasa antsika hiaraka hivavaka izany. Jehovah Andriamanitra raha io, mankalaza anao izay midery anao ary mamevo minahitra anao. Eno mananatra avy ny anaranao izay raha io hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluia, halleluia. Voninahitra ny eo anao raha io hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra ray ny amin'ny teny izay nomenao anay indray tamin'ny tian'io ity. Tsy amin'ny herina fahatanjahana fa tamin'ny fanahinao irery ihany. Dia aoka ny fanahinao ray hiasa aminay tsirairay avy, hahatanteraka ny sitraponao aminay. Fa ny teny izay nomenao dia nasianao alefa amin'ny fiangonana fito mba handraisan'ny fiangonana torohevitra, mba handraisan'ny fiangonana fananarana, handraisan'ny fiangonana ihany koa fampaherezana na ihany koa fankasitrahana amin'izay asa tsara nataony. Ka dia aoka Andriamanitra ho raisinay am-pitiavana ny teninao ka esory eo anatinay ny fovato fa aoka ny fonofo no hitoetra ao anatinay. Mba hitoerany fanahinao anatinay ka hanamasinanao anay amin'ny teninao. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, ka lazay ny anaranao. Raha hisaraka eto indray izay Tompo, dia taio izay amin'ny asa mandraranay amin'ny fiainanay andavanandro. Misaotra Jehovah Tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany raha ito anatrehanao. Halleluia. Amen.
dia izay indray ny fotoanantsika mena voninahitra ny tompo. Halleloia. Baibay tsika rehetra indray ary amin'ny manaraka indray. Baibay.